nasainy fandarana saronankarona amin'izao alina zao eto amin'ny radio Madagasikara ny secrétaire national ny antoko PSD Ramatoa Eliana Bezaza efa fatatsika fa efa nilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena tamin'ity fifidianana tamin'ity taona ity. Miarahaba anao ny fandarana. Miarahaba anao namana Raymond Soavimanana ary miarahaba ihany koa ny mpihaino rehetra n'ity fandarana saronakarana manerana ny nosy. Ramatoa Eliana Bezaza efa nilatsaka ho fidina ho filoham-pirenena ianao tena efa fantatra maro ny ary tafiditra tao anatiny folo voalohany taoreo candidat 4 izay nifaninana no fidina ho filoham-pirenena. Izao ndray ianao dia nisafidy irotsaka ho solombavam-bahoaka ndray. Misy antony manokana ve izay fanapahan-kevitra izay tompoko? Eny tompoko, marina fa tsy mitovy ireo zavatra ireo. Kanefa azo lazaina fa ny zavatra nanosika ahy irotsaka ho filoham-pirenena ihany no manosika ahy androany irotsaka ho solombavam-bahoaka. Marina ihany koa fa any amin'ny fanatanterahana no tena manavanana ny tenako. Kanefa zao tao anatin'ny campagne électorale ray manontolo dia tiako foana no milaza fa tsy resy velively ny tenako fa tena mahatsiaro naharesy. Inona ny antony? Satria nahazo fahalalana bebe kokoa noho ny fifaneraserana tamin'ny vahoaka ny olana eto Madagasikara manerana ny nosy ary anavitako nandinika bebe koa ny vahaolana entina manoloana an'izany. Nahazo traikefa zany na expérience ka izay fahalalana zay no manosika tsy atoritory tsy azo entina matory. Ny tena nefa mpanao politika chef de parti ka noho izany rehefa misy zany ny fandraisana andraikitra isana ambaratonga eto amin'ny firenena dia rehefa tandrifiny tena dia raisina. Fa zay zavatra zay vao maika nampiredareda n'ilay afo ny fitiavan-tanindrazana tato anatiko zany ny nanaovana ny campagne présidentielle ka tena tsy afaka hipetraka amin'izao fa aleo zany concentrena amina district anankiray mba navotana an'izay mety ho voahavitra satria tsika tsy afaka atoritory manana retina. Marary ny firenena malagasy mbola tsy voatsabo na dia efa misy aza ny fitondrana vaovao izay miezaka mila fanaraha-maso tsy ho vitavita foana zany velirano zany ny fametrahana ny promesse présidentielle rehetrarehetra raha tsisy mpanaraha-maso ka izany rehetrarehetra zany dia anatiny tanjona nahatonga anay isafidy ilatsaka ho solombavam-bahoaka. Mialohan'izay fandresaka an'izay ianao nilatsaka candidat filoham-pirenena ianao nisafidy ohatra hoe nanohana tamin'ny team teo aloha. Zao moa ny mapara tonga eo amin'ny fitondrana ny Flora Adjuel. Isan'ny nanana programme anasa tsara ihany koa ny PSD. Anareo ve manana karazana hoe mba tolo-kevitra afaka miara-miasa amin'ny mpitondra ihany hijanona ho mpanohatra ohatra? Zay dia efa nanazavatra amin'ny voalohany ny safidy ny vahoaka malagasy ny velirano zay natolotry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Manaja an'izay safidy zay zahay satria zahay dia républicaine sy démocrate. Ka na dia tsy mitovy hevitra aza satria samy candidat samy mitondra ny heviny dia rehefa ao anatin'ny demokrasia dia ilay hevitra maharesy no tsy maintsy tohanany rehetra anatin'izany izahay mpantoko PSD. Ka rehefa misy zavatra programma ho atao zany dia any zany any amin'ny velirano 3.7 no tsy maintsy ho tsindrinay. Zany akory tsy mamafa ny hevitra PSD. Ny politikanay dia mbola matoa zahay mirotsaka ary mbola androtsaka foana isaky ny fifidianana eny hatrany amin'ny filoham-poko tany aza satria mba tianay koa ny anatanterahana ny politikanay PSD izay efa nivelabelarinay tamin'ny vahoaka. Fa amin'izao fotoana izao aloha satria ny filohan'ny Rajoelina ny voafidy dia ny anatanterahana ny politika ny filohan'ny Rajoelina izay zany ny tanjony rehetra tokony hitambarana. Mazava ny amin'izay fa efa nazava moa teo fa ho candidat anao fa tena afantarany maro anao
dia zafikely ny tsiranana avy eo anahidrano ao amin'ny district ny Antsuyo zany hoe 20 kilometatra miala ny Antsuy zany anahidrano zany ho an'le zay tsy mahafantatra nefa ny any amin'ny district ny Mandritsara ny safidinao hilatsahana araka ny fantatra sy vaovao eno avy any an-toerana sy eo anivony seny inona ny mety hoe antony zay tompoko eny tompoko zany hoe ohatrany misy tsy de complet zany lay information ananareo satria ny olombelona manko valoila ka marina fa misy ampahany avy eo anahidrano Antsuy fa misy ampahany 7 hafa ary ao anatin'izany dia nisan'ny lehibe indrindra ny fiaviana avy any Mandritsara izay avy eo ny reny niteraka ny président Philibert Tsiranana fisadoany anarany ho an'izay tsy mahafantatra zany hoe zay zany ny razambeko ao ka président Philibert Tsiranana tompoko dia avy eo Mandritsara ihany koa amin'le mahavalohila zany ny bebeako Kalito Justine dia avy eo Antsirabe ny Mandritsara président Tsiranana moa avy eo Ambarikorano zay commune ao Mandritsara ao dia Antsirabe centre commune ao Mandritsara ihany koa amin'ny ilany Atsinanana ka noho izany dia ny tenako dia zafin'ny Mandritsara tanteraka tsy vitan'izany fa mbola nanambady koa ny tenako avy eo Mandritsara ary amintsika malagasy zany dia tanànan-drafozana any aminay moa zany misy hoe lehilahy takalo vehivavy zany dia lasa zaza ny tena tompony Mandritsara satria vehivavy nalaina ka sady zafin'ny Mandritsara ny tenako no vinantony Mandritsara ka tsy misy magaga mihitsy ary rariny dia rariny raha ohatra ka ny safidy hiaro an'izany district ny Mandritsara zany mariako fa Mandritsara io ny 7 commune nefa ny Antsuy 12 commune ka azo lazaina fa tsy ny moramora akory ny safidina eto fa misy an'izay double appartenance zay hoe sady zafiny tany ianao no sady vinanto dia eo koa moa ny Sojabe izay nangataka anay hirotsaka misy association ny Sojabe tany Mandritsara izay nandefa hiraka taty aminay nangataka ny mba hivelarany antoko PSD ao amin'ny district sy ny firotsahako ho solombavam-bahoaka dia mamaly an'izay anto zay ihany koa ny tenanay ankoatr'izay amin'ny seny nanamarika ary nanipika mazava fa 10 tapitrisa ariary ny sarany firotsahako fidiana tamin'ity indray miteoraka ity satria tamin'ny taona 13 iny teo amin'ny 2 millions FMG zany hoe efatsy dimihetsy ariary ny vola tamin'izay ny zany hoe sara ny firotsahako fidiana manahoana ny fahitanareo amin'ny maha hoe candidat anareo dimihetsy ariary lasa 10 tapitrisa ariary voanivoaka iny dia ny tenako mihitsy no namoaka tamin'ny gazety isan-karazany hoe tsy rariny io zavatra io satria faniliana tsotro zao any ambanivohitra be any eny tsy manana an'izany ny olona ary nazavaiko tsara mihitsy ny tao anatin'ny texte zay nalefako tany amin'ny gazety tany hoe ny olona tena manambolany amintsika amin'ny androny tsy fandriampahalemana zao dia ny olona dahalo ka zany ve no tiatsika ameno ny Assemblée nationale ary ny zavatra tena mampalahelo anay dia zao bon tsy maninona akory raha ohatra ka ny ferana zany hoe tsy tiana ho betsaka loatra angamba ny candidat manao économie de papier angamba ny seni tsy fantatro amin'le bulletin unique nefany araka ny fahalalanay dia nahazo famatsim-bola avy amin'ny communauté internationale kanefa vola ihany no nanaovana an'le sivana fa tsy mba misy zavatra hafa ohatrany hoe enquête de moralité na diplôme zay zany tokony mba nisy an'izay zavatra zay fanampiny mba fantatra fa tsy dahalo zany ny olona hiditra amin'ny Assemblée nationale ary tsy olona nangatanana fotsiny nefa ny tsy mahay manoratra fa mba olona ahavita hamaky tsara an'ilay lalàna ilaina zany tsisy an'izany anefa
fa vola fotsiny mampalahelo sy mampahonena valeur amin'ny fiarahamonina malagasy zany dia tsisy afa-tsy vola ary ny CENI mihitsy ny manamarina an'izany zay dia anisan'ny zavatra mampalahelo anay. Eo koa zany re hita maso fa rehefa tonga ny fotoana nanaovana an'ilay candidature raha ohatra ny PSD aloha ny antoko dia tsy manana famatsiam-bola betsaka ny tsy afaka nanolotra olona betsaka ka any ka ny 90% mahery ny olona nandatsaka candidat indépendant avokoa. Zany hoe mampalahelo dia mampalahelo anay fa vonona ny parti satria efa nisy volavolan-dalàna nandeha tany hoany ary efa nisy mihitsy ny teo lany hoe mba iarovana an'izany politika izany mba ho isy fanabeazana avy amin'ny antoko fa tsy izay olona rehetrarehetra io dia hiditra anao politika daholo fiarovana ny fiarahamonina zany ary mba ho tomombana ny politika atao eto amin'ny tany sy ny firenena dia nisy mihitsy n'izany lalàna zany hoe olona avy amin'ny antoko no atolotra io anefa dia novahana le izy zay tsy fantatra mazava ny dikany fa aminay dia ohatrany hoe anomevahana indray an'ilay député malette satria moramora kokoa zany manome vola any anatin'ny assemblée any ny olona indépendant mba andany an'ilay lalàna tiany fitondrana olanina ka eto zay dia efa miteny fa malahelo zay amin'izany zavatra zany vonona mihitsy zany le antoko eto Madagasikara io ny porofony ny antokony be da be tsisy firy ny nandatsaka manaraka izay resaka CENI izay dia tsy mazava aminay ny mahatonga ny CENI tsy manakarama ny filoam-pokontany marina fa mahaleo tena ny CENI fa mahaleo tena azy zany hoe ny filoam-pokontany tsy fantatra be ihany ny statuany lazainy izy fa voatendry na ao anatin'ny fitondrana nefa izy tsy ao anatin'ny constitution territoire décentralisé tsy ao anatiny fa ny commune ny ao anatiny ary ny CENI dia tsy manana rafitra tena hoe mahaleo tena zany fa mbola miankina foana matetika zany sur le terrain mbola ireo administrateur civil foana ne matetika no mitondra ny SED any amin'ny localité ka ina fahitanay azy dia fiatsaram-belatsihy fotsiny ny tsy angalana ny chef fokontany satria ny chef fokontany mahasana ny olona any anatin'ny fokontany efa hita maso fa ratsy dia ratsy ny fanaovana an'ilay listim-pifidianana ary raha ohatra ka natao ny extension zany liste zany dia mbola tsy mandeha foana ny olona satria tsy ao anatin'ny culture antsika gasy zany manatona fokontany anoratra anarana zany fa zavatra vao noforonina inona moa tsy anaovan'ny CENI an'ilay fandehanana isatrano maka anarana ary ny fiaraha-miasa amin'ny chef fokontany no mampamora an'izany ka inona ny tsy anaovana an'izany raha ohatra ka mahatsara zavatra io zany dia kianinay satria ny mampamora zavatra dia CENI miasa miaraka amin'ny chef fokontany ary foanatreo zany be da be mikasika ny alabato zany nefa dia fananina tsy atao le izy anisan'ny zavatra mampalahelo ka teneninay eto ihany koa zany. Dia akoatr'izay isan'ny manahirana ny distrikany Mandritsara ny lalana ny Sofia azo lazaina hoe Sofia Riamanontolo fa ny Mandritsara resantsika dia ny lalana Mandritsara nefa mamokatra amin'ny resaka na ny volovary na ny vanille be dia be ny any Mandritsara ny kafe jirofo maro samihafa fa ny olana ny lalana eo ihany koa ny lafiny rano fisotro madio fa indrindra amin'ny fotoana maintany ireny tena ritry ny mangarahara inona no mety hoe anjara andraikitra resy ny antoko PSD ahafahana mamaolana ankoatra ny fanampiana hoentin'ny fanjakana eny tompoko amin'ny hoe irotsaka ho solombavam-bahoaka fa fantatra zany fa ny asan'ny solombavam-bahoaka tsy afaka misolo ny asan'ny ireo mpanatanteraka zany hoe manaramaso ny fitondram-panjakana ny solombavam-bahoaka ary manao lalàna kanefa tsy afaka mihintsy tsy hiditra amin'ny resaka fampandrosoana satria ny mpanatanteraka ho atoerana dia raha raisina ny commune dia maha commune azy tsy mahasahana avy aty ambony ny resaka district
raha raisina ny chef district io moa efa fantatra fa resaka administratif io zany tsy mahasana ny fampandrosoana eo ihany ny région fa tsy fantatra be ihany hoe inona moa izy ity inona ahatraizany tena ataon'ny région fa ny zavatra hita aloha dia hatramin'ny isin'izany région zany tsy dia hitako loatra ny tena fiovana be amin'ny ireo olana rehetra ny tanisainao teo ka tsy maintsy ho raisiny député an-tanana zany ny fitadiavana vahaolana zany hoe amin'ny fomba fiasana ankaiky ny commune tsy maintsy miara-miasa amin'ireo mpanatanteraka ankaiky na ny région zany na indrindra moa fa ny commune zay rehefa makambatra izy rehetra moa miforona ny district ka raha commune anankiray ao anatin'ny district tsy afaka hijery ohatra hoe ahoana ny vahaolana mikasika an'ity district rehetra ty kasika ny rano nefa misy zany misy any ohatra hoe ioria malandy io anie raha ohatra ka amboarina na mahavita ny vahaolan'ny jiro ny vahaolan'ny rano ao anatin'ny faritra Sofia Ray Manontolo raha tsy tanisa fa tsy zany nefa ny mbola betsaka ny solution raha maire dia tsy havita ikirakiran'izany satria ny commune fa ny député kosa amiko dia tsy maintsy mikaroka ny vahaolana mandray anjara dia ohatran'izany daholo zany na ny éducation fampianarana satria marina fa mandry tsara zany faritra mampiana-jaza tena tia mampiana-jaza ny énergie zany ahitana solution zany tsy ny député akory ny anao azy fa manoro hevitra mitady lalana mitondra ny fournisseur mitondra ny solution zany azon'ny député tsy fady zany azo atao ary ny tenako raha député dia hiditra amin'izany tsy maintsy hiditra ankaiky dia akaiky amin'ny resaka fampandrosoana manahoana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombona toko avy any ivelany ny tenako efa candidat ho filom-pirenena efa betsaka ny contact azo tamin'ny mpiara-miombonantoko avy any ivelany mikasika ny fitondrana ny Madagasikara ny contact mijanona ihany fa ity indray mitoraka ity zany dia aleo zany tena alefany amin'ny district ahalany asolom-bahoaka ny tena ny zavatra mba tsy ho verimaina zany dia tsy maintsy ho entina mihitsy hoe ato zany tsika no hiasa mba ho taratra ity district ity eran'ny Madagasikara amaraparana atsika ny afatra anao farany toko eto moa tokony tany am-boalohany dia voanahary izahay ny fahalasany ray aman-dreny be ray aman-dreny eto amin'ny firenena manandafy Rakotonirina izay filoha-mpanorona ny antoko MFM zany hoe le fanjakany madinika zany koa miondrika eo anatrehan'ny razana ary mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana ny havany ary koa ny fianakaviana politika satria betsaka ny génération nampianarin'izany olona zany raha ohatra ka mbola misy mahafantatra ny dikan'izany hoe madinika misy mahafantatra an'izany hoe éthique politique misy mahafantatra ny hoe discipline de parti dia betsaka ny vitan'izany tomboko lahy manandafy Rakotonirina zany amin'ny politika eto Madagasikara ary betsaka ny olona notezainy eto dia manamarika fa lazaina fa niady ary tena niady tokoa satria inga Rakotonirina manandafy anisany nampiongana ny Philibert Tsiranana tamin'ny taona 2007 nefa rehefa ateoriana dia hita taratra fa tsy noho ny foto-kevitra velively zany fa noho ny lazaiko hoe conflit de génération zay angamba ny filazana azy fa rehefa nijerena ny zavatra nataon'ny Philibert Tsiranana izay niasa teo anivony ny madinika rehetra teto Madagasikara izay ny tantsaha dia tena nampiakatra ny olona lazaina fa ambany saranga tamin'ny alalan'ny fianarana amin'ny alalan'ny asa amin'ny alalan'ny fitadiavana ary nahasambatra ny fiainan'ny olona teto Madagasikara dia tsisy hafa mitolony manandafy Rakotonirina amin'ny fanjakany madinika izany tsy hitako izay tsy mampitovy azy fa saingy hoe ny stratégie fotsiny hoe mbola niaraka tamin'ny vazaha ny anankiray ny ray nandroaka vazaha ny tanjona dia ahasambatra ny ambany lanitra rehetra amin'ny ankapobeny
koa dia miondrika ambany dia ambany fanahy mivavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahy ny manandafy rakotonirina ny tenanay. Tapitra ny fiarahantsika ankasitrahana feno ny secrétaire national ny antoko PST Ramatoa Eliana Bezaza izay efa fantatsika fa isan'ny candidat filoham-pirenena ny faninana tamin'ny fifidianana nataontsika lasa teo iny. Ankasitrahana feno anao nanaiky nasain'ny fandarana saronankarona amin'izao alina zao. Ankasitrahana torak'izany ihany koa sika mpiaino nanaraka izany hatramin'ny farany. Raymond Soavimanana mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma to.